ao amin'ny salamo. Salamo fizarana voalohany, dia ho fitintsika izany tinitinika izany. Miarabantsika rehetrarehetra indray tafahona soamantsara amin'ity famaranana ny herinandro ity. Mandeha ny fotoana kanefa mino aho fa betsika ihany koa ny zavatra noraisika tamin'ity herinandro ity ny amin'ny bokin'ny salamo. Mandeha ho fitintsika izany ankehitriny kanefa mino an'izany dia andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo amin'ity zoma maraina ity dia ity hisaotra ny anaranao zahay no fitiavanao anay ka afaka mamidina, afaka mamerina farany izao dinidinika izao mikasika ny amin'ny bokin'ny salamo fizarana voalohany. Apetraka ampelantananao izao dinidinika izao, mamela ny heloka imamindrafo aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Ry mpiara-midinika namana, ny andiny fototra izay niarahantsika nandinika moa tamin'ity herinandro ity dia ny Apokalipsy 4:20 ka ny andiny voalohany izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo amin'ny tendrombohitra ziona. Ary nisy 4,400 alina sy rahetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anarany ray ny voasoratra eo amin'ny handriny izany. Ry mpiara-midinika namana, loha hevitra maromaro no dinihantsika tamin'ity herinandro ity. Ny voalohany dia hitantsika tamin'ny bokin'ny salamo ny fitoerana masina any an-danitra. Hitantsika ihany koa tamin'ny bokin'ny salamo fa ny tendrombohitra masina no tendrombohitra ziona. Ary hitantsika tamin'ny andiny teo fa nahitana ny zanak'olona nitsangana teo tendrombohitra ziona sy ireo voavitra nidera ny anaran'Andriamanitra izay nanana ny anarany voasoratra teo amin'ny androny. Hitantsika ihany koa ny anaran'Andriamanitra nahafantarantsika ny toetrany ka nahatonga ny mpanao salamo hisafidy hoe rehefa mandinika ny anaranao Andriamanitra dia hitandrina andidinao. Hitantsika ihany koa ny salamon'ny voavitra, salamo 5 ary omaly dia hita tamintsika teo ny salamo fitoriana ny filazantsara. Ry mpiara-midinika namana, mitondra antsika hamakivaky ireo lafiny rehetra amin'ny fiainam-pivavahana ny salamo, avy eo amin'ny lavaka amin'ny fahadisoana fatratra sy ny fanenenana be no hitondrany antsika kosa hiakatra hatrany amin'ny faratapo ny finoana madio sy ny firaisana amin'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia nitondra antsika ho amin'izany toe-javatra izany. Nampahafantatra ihany koa ny mpanao salamo eo an-daniny ny fiainan'ny Davida mpanjaka dia nampianatra antsika fa raha tsy mitondra afa-tsy fahoriana sy fijaliana henatra ny fahotana. Itsika ilany kosa ny fitiavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra dia mitondra antsika mandrakariva hiakatra eo amin'ny toerana izay nomanin'Andriamanitra ho antsika. Ry mpiara-midinika namana, tamin'ity herinandro isika dia nitarety ny mpanao salamo ho eo akaiky n'Andriamanitra mandrakariva. Noho ny fitiavana, noho ny famindram-pon'Andriamanitra dia afaka miatrika amin'Andriamanitra am-pifaliana isika. Eny, hoy teny Tompo, efa nianina tamin'i Davida mpanompo aho. Izy no nombana ny tanako. Eny, ny sandroko no nampahery azy. Ny fahamarinako sy ny famindram-poko homba azy. Ny anarako no isandratany tandrony dia ampitoetra ny tanany amin'ny ranomasina aho ary ny tanany akavanana amin'ny ony. Azon'Andriamanitra avadika amin'ny anaranao koa izany teny izany. Efa nanina taminao mpanompo aho. Ianao no ombana ny tanako, ny sandroko no ampahery anao, Jehovah. Ry mpiara-midinika namana, ny bokin'ny salamo, bokin'ny fiderana, bokin'ny faminaniana, kanefa bokin'ny faherezana sy fampaherezana kosa ho amin'izao taranaka izao. Izy antso ao hoe raiko ianao. Andriamanitra vatolampy famonjena ary izao kosa anao azy ho lamatoa ambony indrindra mpanjaka ny tany. Ary ny fanekeko ampaharetiko aminy, ampaharitra ny anarany ho mandrakizay aho. Ary ny seza fiandrianany ho tahaka ny faharetan'ny lanitra. Mahafinaritra izany fanambarany ten'Andriamanitra ny amin'ny mpanompony izany. Vonin'Andriamanitra andray an-tanana ny amiko, vonin'Andriamanitra hiantsoroka izay mombanao eo amin'ny fiainanao. Aza misalasala ary amin'ity androany ity. Raiso ny fitantanan'Andriamanitra ho anao. Raiso ny
ny fandamina-piainana nataon'Andriamanitra ho anao, satria ho anao no nanolorany ny zanany teo amin'ny hazo fijaliana. Tompony, omba tsirika tsirairay avy. Ka le teny manao hoe ao amin'ny Apokalipsy 4:2, ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsanga teo amin'ny tendrombohitra zino, ary nisy efatra arivamby-efatra alina sy iray hetsy nomba azy, samy nanana ny anara sy ny anaran'ny ray ny voasoratra eo amin'ny andriny. Iriko, mba ianao koa ijoro eo amin'izay fotoana izay. Andriamanitra ne hita ianao ary misaotra anao tamin'ny faharetana hatramin'ny farany, tamin'ny fiarahana tamin'ity herinandro ity. Ivavaka isika tompoko. Ray malalo, misaotra anao izahay no ny faharetana omenao ny tsirairay avy. Misaotra anao ny amin'ny fanoloran-tena izay efa nomenao ny tsirairay avy taminao. Misaotra anao amin'ny fandavan-tena nataon'ny rehetra ka nafahaka nandinika ny arany andro raty toy izahay. Irenay Andriamanitra, ingany mba tsy ho verimaina ireny rehetrarehetra ireny, fa hitondra fitahiana, hitondra fanavoazam-piainana ho anay raha mbola miaina amin'ity tany ity izahay. Dia apetraka am-pelantananao ary mahasoa ilay rehetra mijery manokana ny fiainana mpiara-midinika amiko izao. Ianao anie Tompo no hita, hitsinjo, hijery isan'andro san'andro ny fiainan'izy ireo. Aoko tsapany, aoko tsapanay fa eto anilanay mandrakariva ianao. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen.